Efa mba nentineritriretinao tao an-tsainao tao ve hoe inona avy no mety ho sampinao? Andao isika handinika an'izay lohahevitra izay ary hiala amin'izay tsy tokony ho atao kosa. Ara-paina ianao tafaraka ao anatin'izao fiarahana mandinika sy fifampaherezana izao. Andinika isika izany hoe inona avy no mety ho sampy ary hiverenitsika tany amin'ny tantara sy hodiniantsika amin'ny fiainantsika ankehitriny koa mahakasika an'izay. Rehefa miresaka sampy mantsy isika matetika dia ilay hita mivantana, ilay apetraka ao amin'ny toerana manokana izay atao hoe hamasinina. Misy aza moa mieritreritra azy hoe amin'ny toerana manokana asiana fanajana, na mety eo eny an-dohasaha io, na mety eo an-jaridaina io, na mety eo an-tokantrano, ao anaty efitrano io, izay ihany no atao hoe sampy. Fa andao isika samy hieritreritra sy hiezaka handinika lalina, hamantatra araka ny soratra masina hoe manao ahoana ity sampy ity ary inona no mety ho sampiko. Satria ny fahafantarantsika an'izay dia hanampy antsika amin'ny fialana aminy sy hanampy antsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Misy tantara vitsivitsy momba ny fanompoan-tsampy tamin'ny andro teo tany aloha izany, tamin'ny andron'ireo patriarika tahaka ny Jakoba sy ny taty aoriana rehetra. Ohatra amin'izany izao tsika rehefa mijery eo amin'ny Genesis 1:30 ny andinin'ny 4:20 sy ny manaraka ao, dia ahitantsika ny hoe tantaran'ny fandosiran'i Jakoba. Andeha tsy ataontsika hoe fandosirana fa ny fialan'i Jakoba ny toerana misy ny rafozany izany. Dia rehefa niala amin'izay toerana misy ny rafozany izay izy, dia nentina nanaraka azy ny ankonany. Tao anatin'izay fotoana izay indrindra no nentin'ny vadin'i Jakoba na Israely izany amin'ny fomba fiteniny eo amin'ny soratra masina hoe nangalariny ny sampin-drainy dia nafeniny ny sampin'ny labana rainy. Zavatra ataontsika hoe amin'ny endrika sary vongana izany, ilay hita mivantana io izany. Dia nalainy izay dia nentiny nanaraka azy satria fantatry Israely fa tsy tsara ny manana sampy na ny manao sampy. Dia mahavariana ao anatin'izy ity dia izao hoe ilay sampy anie angalariny, fa ilay sampy tsy afaka manao n'inona amin'ilay mpangalatra azy, nefa ilay sampy izany heverina ho Andriamanitra. Ary izay mihitsy mahadiso hevitra antsika ao anatin'ity hoe ny zavatra izay itopontsika fantatra, ny heverintsika hoe io no tena mahafatifaty indrindra na hoe io no tena andaniana ny fieritreretana, hay izy ireny tena tsy mitera-boka-tsoa, tsy afaka manampy antsika akory aza rehefa tena zohina. Ohatra anankiray izay mahakasika ny tantara. Ny Josoa mpitarika indray tamin'ny androny dia nametraka safidy mazava ary mety efa tsaroantsika sy tadidintsika tsy anjery tsara ilay hoe fidinareo anio ary izay ho tomponareo na ny Andriamanitra izay nitanisainy maro teo izany hoe Andriamanitra ny Amorita sy ny Andriamanitra ny andafin'ny Ony, fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josoa 1:20 misy an'izay safidy izay. Ny antony dia satria napetraka ny safidy noho ny firoaroavan-tsain'ireo vahoaka Israely mahita sy manana an'ireo fanompoana andriamanitra-kafa tao Egipta fahiny tamin'ny mbola andron'ny fanandevozana, sy ny hoe efa entin'Andriamanitra mivantana ka ao anatin'izay fitondran'Andriamanitra mivantana izay dia efa maneho izy fa izy irery no Andriamanitra marina. Isika izany ampianarina amin'ny alalan'ny tantara fa efa aseho an'i Jehovah mandrakariva fa izy irery no Andriamanitra. Ilay itompontsika izay mahafatifaty antsika dia tsy ahavonjy antsika na hanampy antsika. Mety misy zavatra ataon'izy io ihany fa sady tsy mamonjy izy ny tsy manampy. Hitantsika ihany koa ny tantaran'ny Jeroboama mpanjaka rehefa nisaraka roa na nizara roa ny fanjakana, izany hoe lasa Israely ny foko anankifolo dia Joda ny taty amin'ny foko anankiroa, taty amin'ny renivohitra Jerosalema io izany. Dia nanjary nisy ahiahy tao amin'ny Jeroboama hoe rehefa hanao fanompoam-pivavahana amin'ny Jehovah izany reto vahoaka reto dia handeha ho any Jerosalema hanao an'izay fanompoam-pivavahana izay araka ny toromarik'Andriamanitra. Efa taty aoriana moa izay. Inona nataon'i Jeroboama ho ianao?
nanangana sary olona sary vongana izay miendrika an'ireo fanao tamin'izany ombilay kely ary napetraka tamin'ny toerana avo dia natory tamin'ny vahoaka Israely nanaovana fanambarana manitriketrika hoe ireo no Andriamanitra ao fa tsy makaria Jerosalema intsony ianao manompo an'i Jehovah fa eto ianao dia efa afaka miankohaka. Izany ilay fampifangaroana ny mety amin'ny tsy mety araka ny efa hitantsika. Ka ampianarin'Andriamanitra isika hoe tandremo, ampitandremin'Andriamanitra mihitsy isika hoe aza miditra amin'izay fanao izay hafahafa vetaveta araka ny eo anatrehan'Andriamanitra ny fanompo-tsampy ka tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ilay izy. Fa ity no isariako kely ny sainao, isika variana eo amin'ilay hoe sampy hita vatana, hita vaingana. Izao no voalaza ao amin'ny Ezekiela 20. Ezekiela 4:10 aloha no jerentsika. Ao amin'ny Ezekiela 4:10 ao mantsy dia misy zavatra manaitra sy mananatra antsika amin'izao fiainana iainantsika izao. Izao no vakin'ny soratra masina eo amin'ny 1 ka hatreo amin'ny 5. Ezekiela 4:10 ka hatramin'ny 5 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia nisy lolon'ny Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ireto olona reto efa nampiorina ny sampony ao am-pony ary ny fahatafidoinana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa hety anontaniany reto fa aho koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely izay mampiorina ny sampony ao am-pony ary mametraka ny fahatafidoinana mahameloka azy eo anoloany ary manatona ny mpaminany, izao Jehovah no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampony mba hisamborako ny taranak'Israely amin'ny fony, satria efa niemotra ny ala tamiko izy rehetra noho ny sampiny. Tandremo, rehefa tafaraikitra ela loatra ny zavatra anankiray izay hankafizina, manolo ny fanomponan'i Jehovah na ny fanomponan'Andriamanitra, dia izay ilay hoe lasa ao am-po ilay fahotana na ilay fitiavana azy lasa sampy. Ary izany no ananarana antsika eto. Mihevitra izany isika hoe ilay hita mivantana ihany hoe manompo sary vongana na sarin-javatra na sary sokitra, fa tsy izany ihany ilay izy, fa ilay ao am-po misy zavatra tena fikirina mafy ao am-po atao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Asa mety ny fitiavana ny vola, mety ny asa, mety ny vady aman-janaka, mety ny fafinaretana azo amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny zavatra maro samihafa no betsaka ao am-po, ka adino Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany. Mahazo antsika anie izany. Dia izay indrindra no anaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha voalatsaka ao am-ponao toy ny fitiavana zavatra anankiray tena matehite ho tianao mihitsy izany izay, dia lasa sampy. Ary andao isika hitandrina. Mila mitandrina isika mahakasika an'izany hoe sampy tafalatsaka ao am-po izany. Andriamanitra no hanampy antsika ao anatin'izay. Ianao izany izao mandinika, izaho mandinika hoe inona no mety ho anoloko an'Andriamanitra, inona no sampiko. Fa atoron'Andriamanitra izay rehefa manontany azy isika, rehefa mifampiresaka aminy isika, dia valiany amintsika amin'ny alalan'ny fandinihana ny zavatra fanaontsika andavanandro, ny foronantsika andavanandro, ny eritreretintsika andavanandro, ny saintsika andavanandro ary ny ataontsika andavanandro, izay hoe inona no sampy izay. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia mampahery antsika fa ilaina ny fanelanelanana. Araka ny fitentsika teo aloha, nanao fanelanelanana ny Mosesy ary Kristy no ilay mpanalalana na ilay mpanao fanelanelanana tena azo antoka. Fa izao ny apôstôly Paoly ihany koa mba nandalo an'izay fanelanelanana izay. Ahoana moa ilay fanelanelanana nataon'ny apôstôly Paoly? Ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 2:12 dia milaza teny toy izao. Korintianina 2:12 izao no vakin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy hoe: afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa ilay mahazo ahy isanandro, dia ny fiainan'ny fiangonana rehetra.
Teo aloha isika dia nahita an'ilay hoe fanelanelanana izay, fa ny apôstôly Paoly ihany koa izany dia nanao an'io asa fanelanelanana io. Ary izao isika ihany koa ankehitriny mbola afaka manao fanelanelanana, saingy tsy tahaka ny an'i Kristy ilay mpanelanelana, fa afaka mbola mifampiresaka amin'Andriamanitra mahakasika zavatra isika, anelanelanana an'Andriamanitra amin'ny olon-kafana izay manana olana. Toy izany ilay ataontsika hoe mitondra mbavaka ny anina, manao vavaka ho an'ny anina, manao vavaka ho an'olona anankiray, dia zava-dehibe izay fanelanelanana izay. Iriko indrindra raha itsika tsirairay avy, izasy ianao io mba handeha araka ny izay atoron'Andriamanitra, ialana ny fifikirana amin'ny zavatra amin'izao fiainana izao, fa soloina ny fifikirana amin'Andriamanitra kosa izany. Satria nampanantena izy ao amin'ny Ezekela 20:1-20 sy 12. Dia izao ny vaky ny tenin'ny Soratra Masina, Ezekela 20:1-12 sy ny 12 izy hoe: dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Nataon'Andriamanitra izany ary mbola ataony amintsika. Izay ihany no mahavelona ny mpanara-dian'Andriamanitra ny fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny. 12 ary nomeko azy koa ny sabatako, ny famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Asan'i Jehova madiodio izany afaka tanterahany aminao. Andao ialana ny sampy, hiara hivavaka isika. Tompo, mampirisika anay ianao hiala amin'ny fahazaran-dratsy, mampirisika anay ianao hiala amin'ny sampy, fanompoan-tsampy, na amin'ny endriny mivantana, na amin'ny endriny ankolaka, na amin'ny endriny moderna, indrindra ilay sampy izay tafaraikitra ao am-po. Ampio izay hiala amin'izany fa ho simban'izany zahay. Ampio takatray tsara fa izay rehetra nifikitra tamin'ny sampy anie dia ringany, dia anapa-kevitra zahay izao hiala amin'izany sampy eo amin'ny fiainana izany. Ampahirezo zahay, ampahitao fiteona hatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.